Salama daholo io andao indray raha ho resahana ny mahakasiky ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy mitsahatra mihitatra tato ho ato izay ary na tsy monosy izany na avaratry ny nosy na fivohan-tany na andrefana na antsinanana dia samby ahitana an'izay resaka trangana tsy fandriam-pahalemana izay. Fa ny zava-nisy tany Atsimonosy iny tamin'iny faraparan'ny herinandro iny dia nanaitra ny maro raha vantany vao nahita sy nahare fa nisy fifandonana izay teo amin'ireo jiolahy sy ny mpitandron'ny filaminana ka nilavolefona tamin'izany ireo mpitandron'ny filaminana izay nisy ny namoy ny ainy moa tamin'ireo mpitandron'ny filaminana fa ireo jiolahy kosa dia tafaporitsaka avokoa. Izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Any Tanandava Toamasina fiarabe nijanona ilay voatafika natory tao anatiny ny mpamily sy ny mpanampy azy vaky no nitora-baton'ireo dimlahy ireo ny fitaratry ilay fiara sady norahonan'izy ireo tsy hieto ilay mpamily sy ny namany. Lasan'ireo olon-dratsy tamin'izany ny solika sy ny batery. Naratra noho nitora-bato ilay mpamily sy ny mpanampiny. Raha ny fantatra dia efa nisy fiarabe 5 eo koa no voatafika tao Tanandava. Nisesesy arak'izany ny fanafiana mahazo ireo camion izay mpitatitra vato avy amin'ny karera Ambokatra Tanandava entina amin'ny fanamboarana voie rapide Cité Canada. Niseho moa ity tranga ity tamin'ny Alahady 12 Septambra tamin'ny 3 ora maraina lasa teo iny. Mbola resaka tsy fandriam-pahalemana hatrany any amin'iny faritra ny Sofia iny ao amin'ny commune rurale Ankeriky ao Antsohiao. Tokony ho tamin'ny 7 ora alina tamin'ny andro 13 Septambra 2024 no tonga nanafika tranony lefitry ny Sefokotany tao Ankeriky Sud ireo dahalo mirongo basy ampolony. Tsy fantatra mazava izay tena antony fa basy mirefidrefitra no nanaitra ny manodidina ka tsy nisy sahany vokany. Maty voatifitra ireo dahalo ny lefitry ny Sefokotany avy eo nidorany izy ireo tao anatin'ny trano raha ny fampitambavao voaray hatrany. Tao anatin'ny trano ity ihany koa ny vadiny sy ny zanany roa lahy izay 20 taona ny zandriny ary 10 taona ny zokiny. Efa lasa ireo dahalo vao afaka nivoaka tao anatin'ny trano niredaka nodoran'ireo dahalo izy telo mianaka sady namoaka ny vata mangatsiakindra tompoko lahy izay niaraka tamin'ny fokon'olona. Efa any an-toerana moa ny gendarmerie-pirenena izay tsy mbola nahazoam-baovao hatreto. Tsikatra tato ato toa zaro fahazaran-dratsy ny ireo tsy matatody ny mitifitra sy mandoro trano ary efa nahitana izany tranga izany ny tao amin'ny Fokotany Androhibe commune Ankeriky ny talata 17 Septambra lasa teo iny izay namoizany ain'ireo zama roa lahy. Ka noho izany dia mitaraina sy manao antsoavo ny vahoaka ny Ankeriky sy ny manodidina indrindra ireo mponina any amin'iny faritra Sofia iny amin'izao fotoana izao manoloana an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay tsy mitsahatra mitombo izay fa tena mahatsiaro ireo vahoaka fa mandry anjiranantsy amin'izao ankehitriny izao ary tena mitaraina izy ireo noho ny afitsoka an'izay tsy fandriam-pahalemana lava tsy misy fiafarana izay ka dia miandry ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny fitondram-panjakana manoloana an'izay trangana fanafiana mitampiadina izay tsy misy fiafarana tato ato izay. Teny Ankasina indray raha tsy hivina dia nisy nanafika ny tranombarotra lehibe iray teny Ankasina ny 17 Septambra lasa teo iny. Lehilahy iray no voasambotry ny komisariany 67 hektara niaraka tamin'ny basy ny andron'io ihany. Mpiambina ilay tranombarotra miisa 2 sy mpiray tsikombakomba iray kosa no voasambotry ny 18 Septambra lasa teo iny. Fantatra fa izy reto ihany no nanafika ny mpandraharaha karana teny Tsaralalàna tamin'ny 10 Septambra. Nosamborina teny Loharanombato ihany koa ilay lehilahy izay mpamatsy basy sy bala azy ireo
efa eo am-pilatanan'ny mpanao famotorana ny raharaha aloha nampiakarana azy ireo eny amin'ny fampanoavana. Midika arak'izany fa hatrao andrenivohitra dia iharana izany fanafiana mitampiadiana izany avokoa, ka misy izay resaka tsy fandriampahalemana izay na dia eo aza ireo mpitandro ny filaminana izay mameno ny tanàna. Ao anatiny izay resaka tsy fandriampahalemana izay dia nanaitra ny maro raha vantany voanandre fa nisy fanafiana mitampiadiana ka miaramila telo izay lavony fahavalo teny an-kianja. Misaona ny tafika malagasy, miaramila misa telo no lavo teny ampanaovana ny asany. Tsy iza izany fa ny sergent Dorcel Roland sy ny miaramila klasy faharoa na S2C Ravelo Mahazo izay samy avy eo anivony ho lafy faharoa any Bekily, ary ny S2C nantenaina Stefano Jean Jauré izay miasa eo anivony bataillon Recamp. Notendrena namita iraka manokana any amin'ny DSS tao amin'ny commune Behara ambanivohitry ny Beraketa distriktan'ny Bekiliny izy ireo. Nisehona halatromby anjatony tao amin'io tanàna io ka tsy maintsy nidina ifotony nanao ny fanarandia ireto tafika ireto rehefa nandre ny antsony vahoaka. Nisy ny fifandonana tamin'ny mpanaradia sy ireo dahalo ka vokatra izany voatifitra tamin'izany ireto telo lahy izay manamboninahitra miaramila ireto. Mafy dia mafy arak'izany ny tsy fandriampahalemana, indrindra fa iny tapany atsimon'ny nosy iny. Tsy vitany tsy fandriampahalemana efa mafy izay fa hita taratra ihany koa fa tena olona izay tena nahavita fiofanana ireo jiolahy izay mitampiadiana ireo matoa izy ireo sahy mampiasa an'izay fitaovam-piadiana mahery vaika, ary eo ihany koa ny fahasahiana izy ireo mifandona amin'ny mpitandro ny filaminana izay, ary rehefa raikitra moa ny fampitifirana dia hita taratra hatrany fa tena hainy ireo jiolahy ireo ny mampiasa an'izay fitaovam-piadiana izay eo am-pelatanan'izy ireo zay. Ka izay indrindra no mahatonga ny be sy ny maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe avaiza ny basy izay mamatsy an'ireo jiolahy izay mitampiadiana tsy misy fiafarana ireo, fa toa mitovitovy lenta amin'ny basy izay ampiasain'ny tafika ihany manko raha ny fijery ireo basy izay eo am-pelatanan'ny jiolahy efa hatramin'izay. Eo ihany koa ny fahaiza manao n'ireo jiolahy amin'izay fampiasana an'izay basy izay ka izay no mahatonga ny be sy ny maro any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny amin'izao fotoana izao dia tena mitebiteby fatratra amin'izay kely ananan'izy ireo sao dia mantsy horobain'ny jiolahy hatramin'ny fakany ireo fananana sy ny harena kely eo am-pelatanan'izy ireo. Tsy vitany manafika ihany ireo jiolahy ireo fa mandoro tanàna ary ihany koa mamono olona mihitsiny, ka dia manao antsoavatrany amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao ny voaka malagasy iray manontolo manoloana an'izay tsy fandriampahalemana lava izay fa mila hamafisina mafy dia mafy ary farakin'izay haingana ny fandriampahalemana sy ny fanaovana hazalambo, fa raha izao no mitohitohy dia asa angambany fa tena hosahirana ny vahoaka sy ny fananana. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity, tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tao matavatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.